Toy indray ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alahady 7 Novambra amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 9 Novambra 2024 amin'ny 9 maraina. Andrivotra ny andro amin'ny ankapobeny manakaiky ny tendrony avaratra sy morontsiraka atsimo atsinanana. Araka izany dia mila mitandrina fatratra mpiandrika amin'ireo faritra ireo rehefa mivoaka ny ranomasina satria anonja be na aherin'ny ranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana manomboka eo Cap-d'Ambre hatrany Cap-Est, andrahoana mitsitokotoko mety arahan'ny orana malefaka indraindray ny tapany atsimo. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 730 km isan'ora, anankya hatramin'ny 570 ka hatramin'ny 550 km isan'ora mihitsy rehefa manakaiky ny tendrony avaratra. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2.3 metatra. Cap-Est hatrany Manoro, andrahoana mety arahana orana tandrifondrahona indraindray. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 30 km isan'ora. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina avy ny onja 1 ka hatramin'ny 2 metatra sasany. Manoratra ny taolanaro, andrahoana mitsitokotoko. Ho avy avaratra atsinanana na avaratra ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahatratra 730 hatramin'ny 970 km isan'ora mihitsy any atsimon'ny Vangaindrano. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2.3 metatra ka hatramin'ny 2.4 metatra. Ahatratra 2 metatra rehefa manakaiky ny taolanaro. Taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalika amin'ny masoandro. Ho avy atsinanana somary avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 730 km isan'ora. Anankya 970 km isan'ora indraindray rehefa manakaiky ny taolanaro. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahoana vitsy na ibalika be ingaby masoandro. Ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 30 km isan'ora. Ahatratra 20 km isan'ora indraindray. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra sasany. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana vitsy. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 30 km isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana mitsitokotoko. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka manodidina eo amin'ny 30 hatramin'ny 730 km isan'ora. Ahatratra 970 km isan'ora eo anelanelan'ny Mahajanga ka hatrany Analalava. Iodina ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ny tolakandro ka manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 70 km isan'ora. Ho tonina adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 8.7 metatra. Analalava hatrany Cap-d'Ambre, isorana tandrifondrahona iserana ny manodidina ny Nosy Be. Ho maina kosa ny any ankafa. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ny avaratry Nosy Be ka ho 30 hatramin'ny 730 km isan'ora. Iovaova ny any ankafa manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho tonina dimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2 metatra.